Ny alahady zao kosa no tanterahana etsy amin'ny Bout piste Ivato ny fiadiana izay tompodakan'i Madagaskara eo amin'ny cross country sy ny maraina teo moa no niona tamin'ny mpanao gazety ny tompona andraikitra afahana nameny toromarika rehetra. Atleta misy 10 avy amin'ny ligue paritra folo no andrasana amin'ny fiadiana ny tompodakan'i Madagaskara eo amin'ny cross country izay tanterahana eny amin'ny Bout piste Ivato amin'ny alahady ho avy izao. Sokajy telo no andray anjara dia ny cadet sy ny cadette, junior lasy-vavy ary ny senior lasy-vavy. Madagaskara na cross country dia totosaina amin'ny alahady zao 2 febroary eny amin'ny Bout piste Ivato manomboka ny Valomaraina. Ny antony nasiana fiadiana io Bout piste io ny federasiona moa zany zay vao niverina nanao championnat de Madagaskara na cross country dia alohanay zany aloha ny safidy zay toerana efa fanaovana championnat hatramin'izay, zay ny antony fa manaraka ifindra andeha any amin'ny province any amin'ny ligue hafa zay satria zay zany ny tanjon'ny federasiona hoe délocalisena ny championnat ankoatra ny championnat sur piste tsy maintsy eto an-tartan alahady misy championnat délocalisena eran'ny ligue. Ho an'ny sokajy cadette dia 4 kilometatra ny alaviran-dalana. Ny cadet sy ny junior zazavavy no iaraka amita ny 9 kilometatra kosa. Junior zazalasy ny senior vehivavy dia 4 kilometatra no tsy maintsy hovitain'izy ireo ary ny senior lehilahy no andeha mitokana 12 kilometatra. Ny ligue ny Atsimo andrefana sy Boeny ary vakina karatra no manana solotena betsaka indrindra. Horaisin'ny federasiona antanana araka izany ny fampetranona ny délégationna rehetra ho voafetra isaky ny ligue kosa ny fampisakafoanana.